Miaraba mifanaraka ny live eto Mahajanga Mahabibo paroisse Masdar François Xavier indray no rahantsika androany koa eno iarany siarao hatramin'ny farany tantarany paroisse nanomboany tany am-Pendohany tany amin'ny 2020 taona lasa izay mbola mijovo ankehitriny hoarao hatramin'ny farany faly miarabantsika mpanaraka ny fandaharana RDB live fiangonantsika izahay eto amin'ity paroasy Masdar François Xavier Mahabibo ty imompera rahalay voahery malala Victor no mitafa amitsika curé ny paroasy Mahabibo ato amin'ny diocèse Mahajanga. Ny paroasy Mahabibo moa dia anisan'ny reo paroasy sivy mandrafitra ny Vicariat ville amin'ity renivohitry ny diocèse Mahajanga ity, ary anisan'ny paroasy zokony ihany koa raha ny tantara no araina. Misy opera anankitelo izay eto ny tena efa voalaza teo ny anarana, dia misy opera zoky be, opera Jean de Dieu, ary misy ihany koa zoky anankiray opera Grégoire izay telo lazay ny miasa eto. Ny misy masera ihany koa congrégation anankiray no eto amin'ny paroasy Mahabibo dia ny franciscaine de Bois, fa communauté anankitelo izy ireo mizara communauté telo no eto. Zay zany no mombamomba aloha ny paroasy Mahabibo. Faly miarabantsika rehetra, ny tenako moa dia Randria Miarso Sylvain Richard no anarako. Zaho no filohan'ny filan-kevitra pastoraly eto amin'ity écart Masdar François Xavier eto Mahabibo diocèse ny Mahajanga. Ny taona 770 rehefa voatendro vicariat apostolique Mahajanga dia tonga teto ireo religieuses spiritain notariany Monseigneur François Xavier Courbet sy mon père de Cresol. Izy ireo no namaklay voalohany teto amin'ny diocèse ny Mahajanga tamin'izany fotoana zany. Ny taona 1902 no nanorenana ny église voalohany izay tsy lavitra ny toerana ty eo amin'ny 50 metatra miala veto riandrefana kely ato. Trano mololo no anaovana ny fiangonana tamin'izany, mirefy eo amin'ny 30 metatra sy 90 metatra eo. Ny pretra voalohany tamin'izany antsoina hoe mon père Charles Piard sy Achille Malenfer izay spiritain ihany izy ireo zany. Ny taona 1902 ihany 9 Mey no nanaovana baptême voalohany olon-dehibe 9 ary ankizy 10. Etao anatin'izay ihany koa misy ny nandraisana sakramentana mariage amin'ireo tokantrano anankitelo. Teto Mahabibo tamin'izany fotoana zany no maro-ponina indrindra, dia ny olona avy any paritra afovoany afovoan-tany, dia misy ny créole avy any La Réunion, ny karana, misy comoriana. Zay ny tena betsaka ponina teto tamin'izany fotoana zany. 1907 teo amin'ny toerana ihany no navadika ho trano hazo indray ny fiangonana. Dia taty aoriana 1912 misy ny fanamboarana tanàna Mahajanga, nanamboarana ty arabe manoloana ny fiangonana ankehitriny ity. Dia teo no nanapa-kevitra ny fiangonana tamin'izany fa nitady toerana manakaiky an'io arabe io, dia teto amin'ity toerana ity zany no hita. Ka ny voalohany volana Jona 1921 dia natomboka ny asa fanorenana trano vato teto amin'ity toerana ity. Ny 7 septembre 1700 ihany dia nanao lamesa voalohany teto i mon père Félix de Montpou, mbola ao amin'ny fikambanana zareo spiritain ihany zany izy io. Ny taona 1934 dia nitarina ty fiangonana ity nasina tilikambo araka zao endrika hitantsika zao. Naorina koa ny salle d'œuvre, ny tranon'ny pretra, ary ny 20 mars 1936 no fahatongavany lakolosy anankitelo lehibe mbola ampiasaina mandraka ankehitriny. Nomena anarana izy io ny anankiray atao hoe Marie Pauline, ny anankiray Marie Pia, ary ny anankiray François Xavier. Nahatonga an'io anaran'io raha ny tantara dia ireo olona ireo no nanome don an'io lakolosy io avy any Frantsa, dia tonga dia ny anaran'izy ireo zany no nomena anarana amin'ireo lakolosy anankitelo ao ambony areo. Monseigneur Paul Pichot no nitsodrano azy ireo. 1950 700 fanamboarana ny foyer sy ny lagrotte, mbola hita ankehitriny zany io. 1990 700 fanorenana tribune ao anatin'ny fiangonana, fanamboarana trano fianarana catéchisme voalohany ao ambadiky ny fiangonana ao zany. Ny 2011 2013 fanamboarana trano fianarana catéchisme faharoa eto akaiky ny lagrotte io.
ary koa ny fanitarana ny tribune efa nisy nitarana nakary aloha zany zay ny asa fanitarana jerena reo pretra ny fandimby manodidina ny 450 eo ny pretra ny fandimby tao anatin'izay 320 taona izay misy moa ny mandeha de miverina misy ny sy niverina itsony makasika ny rafitra sy ny APV eto amin'ny diocèse ny Mahajanga moa de mbola mametraka ny hoe quartier sy folotafo zay ny fiantso azy ny faritra atao hoe quartier ary ny APV atao hoe folotafo misy faritra folo na quartier folo eto amin'ny paroisse Mahabiby misy ny hoe quartier Ambalavola ambany fiarovamasinda Perasy Paul quartier Aranta ambany fiarovamasinda Joany quartier Ambovolana ambany fiarovamasinda Marie Madeleine quartier Mahabiby kely masinda François d'Assise quartier Morafelo masinda Jean Bosco quartier Fiofio masinda Elisabeth de Hongrie quartier Manjarisoa masinda Zita quartier Afovonia masinda Joseph quartier Marabota Batoara ambany fiarovamasinda Antoine de Padoue ary ny quartier Manga eo ambany fiarovamasinda Georges manodidiny 102 isan'ny any APV ao anatin'ireo quartier folo reo. Raha toy izay sy toy izay ara ny tantaran'ny ekara Masda François Xavier eto Mahabiby dia arahana ho eto indray zany ireo helivelona mampiaina sy mampiodina ny paroasy ary koa ireo sehatra izay iandraiketana eto amin'ny diocèse izay misy anazy koa arao hatramin'ny farany makasika ny mpivavaka eto amin'ny paroisse Mahabiby zany hoe mpamonjy lamesa izany misy lamesa telo ny alahady eto maraina amin'ny 9 ora ny atoandro amin'ny 7 ora sasany ary ny hariva amin'ny 9 ora toy izany koa ny fety lehibe Odido Amasina isan'izany tamin'ny Pâques ny Noël de ohatrizay foana ny ora fidirana zany manodidina ny 500 sy arivo eo ny olona mivavaka ny amin'ny 9 maraina manodidina ny 800 kosa ny amin'ny atoandro ary isaka hoe ny mpianatra katesisme zany sy ny tanora no tena mameno ny fiangonana amin'izay ary ny hariva kosa dia manodidina ny 900 reo olon-dehibe mpivarotra ny maraina reo mivarotra de ny hariva reo afaka mivavaka de manodidina ny 900 eo zany ny olona mivavaka ny alahady hariva ny andavanandro kosa misy lamesa maraina eto ny talata ny alarobia sy ny sabotsy de ny lamesa hariva kosa ny latsinainy lakamisy maraina manomboka amin'ny 9 ora ary ny hariva manomboka amin'ny 9 ora sasany amin'ny andavanandro zay de ny manodidina ny 80 eo ny olona mibavaka amin'ny maraina ary manodidina ny 20 eo izy rehefa hariva zany hoe salanisa zay lazako zay akasika ny fikambanana masina laïque fikambanana masina olon-dehibe misy ny MDMK équipe ny Rosery garde d'honneur ny Saint Conférence Saint Vincent de Paul ny ordre franciscain séculier any laïque franciscaine de misy koa ny Légion de Marie de misy moa ny afafy AFT zoko na efa manatokatrano zany manodidina ny 6 eo zany ny olon-dehibe ao koa ny MCSCP tsy adino anatin'izay de ny FTK fivondrona ny tokatrano kristianina fikambanana masina tanora kosa de misy ny Antille ny Madagasikara ny Fanilo Madagasikara ny Tampikry tanora malagasy tanora marialy Vincentienne na ny TMV ny jeunesse franciscaine na ny Jeffra ny tanora ny garde d'honneur ny FET fivondrona ny eucharistique ny tanora Ibalita Mensonal fikambanana masina amin'ny ankizy misy Fiority eto misy ny Louvotô ny Antrignala ny ICA eo anivon'ny FET moa zany ny ICA makasika ny fiantsoan'Andriamanitra ho pretra misy pretra enina navoaka an'ity paroasy ty ny raha efa nodimandry tamin'ny 1947 no nanamasinana pretra voalohany zanaky ny paroasy antsoina hoe mon père Désiré Rakotobe de tamin'ny 1947 de taty amin'ny 2005 nay vao nisy zanaky ny paroasy faharoa namasinana pretra antsoina hoe père Ravelson Samuel miasa any amin'ny grand séminaire Paul VI Andego izy io de nanomboka teo de any CSCS any ny zanaky ny paroasy vao antso pretra kankehitriny de misy 10 zany zanaky ny paroasy pretra mbola velona ankehitriny mon père Ravelson Samuel mon père Rajafy Pamonjy Jeannot mon père Vakomar Joseph mon père Fenitriniana Amédée mon père Ranepson Riverdy ny religieux kosa dia misy religieux fito vehivavy fa singanina ihany zany fa ny pretra malagasy voalohany zanaky ny paroasy izy fa kosa amin'ny 1943 zany no nanamasinana pretra malagasy voalohany teto amin'ny diocèse ny Mahajanga mon père Ramiaramanisa Ernest zay no anaran'ny pretra malagasy voalohany mamasinina teto amin'ny diocèse ny Mahajanga zay ny makasika ny fiainan'ny mpiangonana amin'ny mpivavaka fikambanana masina sy ny fiantsoan'Andriamanitra pretra teto amin'ity paroasy ty adidiny mpiarabelona sy ny amin'ny makasika ny diocèse zany ny paroasy Mahabibo zany dia
miezaka mandrakariva ny manome sakafo iaraha amifaly am'ireo mahantra tsy sakafo ihany fa mizara kojakoja zay ilaina andavanandro ihany koa mialohan'ny paka sy ny mialohan'ny noely dia ny voamiaran'ny karatasy moa zany tena sahana azy io eto amin'ny paroasinay ny fizakana ny diocèse misy ny adidy tanterahina amin'ny eo anivon'ny diocèse zany misy ny rakitra miakatra miisa 12 izy io isataona de ny miampy ny fizakana ny diocèse de miampy ny vola natokana ho an'ny fanamasinana pretra ho an'ny ordination zany de misy volana ihany koa hoentina anampina ny filankevitra pastoraly ny diocèse zany hoe zany ny fizakana ny ainaketan'ny paroasy miakatra any amin'ny diocèse zany de matratra eo amin'ny 5 tapitrisa isan-taona eo zay ny fitambarany rehetra zany isan-taona zay ny zavatra tena hoe zava-dehibe raha ho fantatra mahakasika ny paroasy Mahabibo ny paroasy Mahabibo moa dia manana andreo tanora ihany koa zay mifandray sy mifanerasera eto anivon'ny vikaria Mahajangaville de amin'ny manana fifaninanana ara-panatanjahantena tena isan'ny hoe mba misongadina ihany ny tanora eto amin'ny paroasy raha mahakasika an'izay satria raha mijery ao amin'ny tranon'ny pretra ao tsika zao misy amboara na kopy misy 3 na 4 eo vokatry ny ezaka nataon'ireo tanora ireo amin'ny fifaninanana ara-panatanjahantena eto anivon'ny vikaria Mahajangaville misy ny paroasy Mahabibo ohatr'izay de miezaka ihany izahay mba mampisongadina ty paroasy ty satria azo lazaina hoe renim-piangonana ara-tantara izy fa niainga avy teto avokoa no voanitatra reo paroasy rehetra misy miisa 8 angamba izay raha ny paroasy misy eto amin'ny Mahajangaville de avy teto Mahabibo avokoa no ipoiran'izy ireo zany de hoe mbola mijoro hatrany Mahabibo amin'ny maharenim-piangonana ara-tantara zay ary tsy mbola tsy mitsanga menatra izay amin'ny ezaka ataon'ireo kristianina zay tena isaorana be dia be fa na eo aiza ny fahasarotam-piainana de manao ny ainy tsy ho zavatra ny kristianina eto amin'ity paroasy Mahabibo ty tena mahafoy fa tena hoe entina mbavaka mba tena hoe mba hitoy zany ezaka ataon'ny kristianina eto amin'ity paroasy ty zany satria hita hoe misy fivoarana ihany neo zany fiasarotam-piainana ny fizakana ny fiangonana indrindra ny fanaovana ny rakitra isak'alahady de tena manao ezaka be tokoa ny kristianina eto amin'ity paroasy ty ary de isaorana lehibe indrindra isaorana ihany koa ireo malala tanana satria anavitana ny fanitarana an'izao fotodrafitrasa zao de tsy vita moramora foana zao fa nisy ny malala tanana isany koa ireo isaorana ny masera franciskiana mpanambovava Marie dia anisany angadina nanana sy vinahitana ny famatsiam-bola avy any velany ohatra hoe tamin'ny nanamboarana ny trano fianarana katesizy io isaorana monseigneur Georges Varquet satria tamin'izy niasa teto nanamboarana ny trano katesizy tambadika teo de trano fianarana katesizy voalohany tamin'ny 1990 monseigneur Georges Varquet mbola pretra izy tamin'izany niasa teto Mahabibo izy de tamin'izay izy no angadina nanana sy vinahitana nahitana famatsiam-bola nazahoana ny trano fianarana katesizy io isaorana ihany koa sœur Elsie masera franciskiana mpanambovava Marie koa izy io angadina nanana sy vinahitana ny famatsiam-bola nanamboarana ny salle trano fianarana katesizy anankiray avy ato io de mbola miezaka moa zany zahay satria hatramin'izao moa zany ny tranon'ny pretra mbola ny tranon'ny pretra tamin'ny 1936 izy mbola mpiatrahan'ny pretra io karaha zay koa ny salle d'œuvre de mety angamba fa hoe eo amin'ny fankalazana ny 570 taona angatahana amin'Andriamanitra sy ny vavaka ataon'ny masinda François Xavier Piaronay mba hahavita fanamboarana na fanatsarana za farafaratsiny an'ireo fotodrafitrasa efa ela be reo de mbola ipetrahan'ny pretra sy ny salle d'œuvre misy ankehitriny zay zany ny karazany hoe fisaorana reo rehetra malala-tanana zareo angamba tiako ny manao teny faniantanana kely ho anareo rehetra vita batemy teto amin'ity paroasy ity mielipatrana manerana ny Madagasikara mielipatrana manerana ny anampitan-dranomasina rehetrany manao antsoavo fa teto no ny toerana nandraisanareo ny sakramentan'ny batemy na anganan'Andriamanitra nareo ho zanany mangataka izay mignatsiarovonareo ty toerana nahaterahanareo ty raha mbola misy koa ny azo atao dia mangataka ny tolo-tanana hoentina anasoavantsika satria zay zao no eto zay no eto tsy hoe kangasesana namorana akory na hoe mpiandry tanàna fa tena hoe mijoro ho vavolombelon'ny Kristy eto zay manao zay faraherinay zay anasoavana ampandrosoana an'ity paroasy ty fa mila ny fanohanana avy amin'ireo kosa izay dia ho avy moa ty ny fankalazana jobile lehibe ho sokafana amin'ny herintaona amin'ny 9 sy 10 satria amin'ny 7 sy 10
2027 dia ankalaza manetriketrika fa 520 taona an'ity paroasy ity isika eo isika ho iaho na izahay eto toerana na ianareo zay mielipatrana amin'le volazako teo dia hiaraka ankalazana zany isika fa fahasoavana raha ihany no arotsaka Andriamanitra na ho ana eto ho anareo zay mielipatrana any rehefa tonga io fotoan-dehibe io dia ampiomana antsika sahady amin'izay satria 520 taona zany fotany isaorana an'Andriamanitra fa be ny fahasoavana narotsany tamintsika rehetra tao anatin'izany 520 taona izany ka dia mbola manentana antsika mampiomana antsika amin'izay rehetra ho atao manomboka eo amin'ny fanokafana hatrany amin'ny famaranana izany taonjo bebily lehibe ho an'ny paroasitsika izany. Eto famaranana dia tiako ny misaotra antsika rehetra izay manaraka n'izao fandaharana izao amin'ny alalan'ny page na radio Don Bosco zany na amin'ny alalan'ny internet fa tiako ny misaotra antsika rehetra ary tiako ny mangataka ny fahasoavan'Andriamanitra ho antsika rehetra satria raha ihany ny fiangonana eto ambony tany, raha ihany ny fiangonana katolika tsy misaraka fa antsika rehetra dia raha ihany koa ao amin'ny Kristy dia mirary fahasoavana ho anareo rehetra, mirary soa sy fanambinana ho anareo rehetra izay manaraka n'ity fandaharana ity ary dia aingany Andriamanitra haela velona antsika rehetra ary tantana antsika amin'izay rehetra ataontsika amin'ny alalan'ny fiadanany sy ny fahasoavany. Misaotra ny mpanao gazety ny mato dadi izay nandray an'izao fandaharana izao sy nanao izao fanadiadiana teto aminay izao satria fandahavatena lehibe no nasehony nanankivaky lalandavitra dia tonga eto mba amatapantatra momba n'ity paroasy ity dia isaorana lehibe izy aingany mba Andriamanitra nirotsaka fahasoavana ho aminy ananany fahasalamana ito ambony fahamasinany dia asa masina ty ataony ity mampafantatra ny fiangonana amin'ny olona rehetra ko dia aingany mba anana ny fahatanjahana hatrany izy izakany an'izany adidy masina tanterahany zany.